araka ny fantatra mofo dia fanisy ny fangatahana izay nataony consulat Comores ny amin'ny amerenana ireo sokatra ireo eto Madagasikara fa ivadika kosa isika ao anatin'ny vaovao manasongadina ny lafiny ara-politika efa vita ny fiarah-miasa amin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana sy ny ministera ny atitany mikasika ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana communal raha ny fanamariana izay nentiny ministry ny atitany sy ny fanapariam-pahefana ho aratsika avy hatrany andindinin'izay. Efa vita zany ny fiarah-miasa teo amin'ny CNT sy ny ministera natany nandrafitra io volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana communal io niveau commune zay ho tanterahana tsy ho ela zany raha sitrapony filohan'ny republika moa zany dia tena tsy ho ela no tanterahana azy satria efa maiky izy hametraka ny rafitra rehetra zay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka mikasika ny volavolan-dalàna io ngamba tsy hitana amin'ny tsipiriny fa zavatra tifiterena fotsiny dia zao hoe raha ampitaina amin'ny lalàna taloha izy voalohany dia miena zany natao zay ampienana ny vola olanina anaovana ny fifidianana zay zany tsara hotenentsika zany hoe proposition zay nataonay moa zany scrutin de liste za tsy hita amin'ny tsipiriny ny faharoa koa zany ny ezahana natao anatin'le volavolan-dalàna ny fomba rehetra zay azo atao mba tsy hifanipoka ohatra ny valalakarona ny mpanatanteraka zay be ny tanàna no ny filohany tsy ireo zay mpanolotsaina fa afaka miara-miasa tsara na dia eo aza mitoko samihafa zay nanolotra azy zay zany zava-baovao zay nataonay satria fantatsika tsara zavatra nisy tamin'ireo lalàna taloha fa ny filohany ohatra filohan'ny mpanolotsaina dia ny olona ny faninana teo amin'ny be ny tanàna teo aloha lasa filohan'ny mpanolotsaina dia hitatsika zava-misy ka iny zany efa niezahana ny oarana fa iny moa zany anjarandreo ao amin'ny député zany no manapaka farany fa niezahana arak'izay zany ny tena isiny lalàna tsy mijery tavan'olona lalàna tsy mijery antokoray fa lalàna zay natao mba ahafahany ireo tongatsika inivony commune zany tonga dia afaka miasa avy hatrany ao anatin'ny filaminana dia eo aza fahasamihafana amin'ny lafiny ara-politika.